Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Hoy Jesosy, atongilany ny sofinareo ka makanisa ty amiko. Miainoa dia ho velombelona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia ny famindram-po mahatoky nampanantenaina ny Davida. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina tratry ty maraina ity. Misaotranao indrindra zay satria ny famindram-ponao mbola natoy zao anay. Miarabanao mpanetre-teny izay manoroka ny tongotra masina ary ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Lahy Andriamanitra mandrakizay ary hatrizay, tompon'ny fanapahana rehetra ny an-danitra izay ty tany. Misaotra indrindra zahay satria noho ny fahalehibiazan'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao no mbola nahavelona ny atrapa-monjena anay tahaka izao. Ka izany no hiasaka zahanay manoloana ny seza fiandriananao amin'ity maraina ity, mba hipetraka hitanila, handray ny feonao sy handray ny hafatrao, ahafahanay Jesosy mamakivaky ny tontolo andro. Aidino ny fanahinao masina ilay fananao mahery, mba hampahery anay, hanafananay, hanazavanay, hitari-dalana anay, ka hanataterahanay ny sitraponao sy hanongilananay ny sofinay, handrenesanay ny feonao. Amin'ny anaranao ilay Jesosy Kristy Tompo mpiandry tsara no angatanay sanovanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray tsy toa ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina omba sy tantana antsika mandrakariva. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia amin'ny bokin'i Isaia 5:5-7 ary dia hotoizantsika izany amin'ny filazantsara ny Jaona 10, 7-20 sy ny 20. Rehefa hitantsika ny Isaia 5:5-7 dia ho vakiana amin'ny anarany Jesosy. Atongilany ny sofinareo ka makanisa ty amiko. Miainoa dia ho velombelona ny fanahinareo, ary anao fanekena mandrakizay aminareo aho, dia ny famindram-po mahatoky nampanantenaina any Davida. Hotoizantsika izany amin'ny filazantsara ny Jaona 10, 7-20 ka hatramin'ny 20. Ny ondriko mihaino feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy androbaka azy amin'ny tanako. Amen. Indray zany fitiavan'Andriamanitra antsika izay tonga mamangy antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Mampahery antsika tsiraray avy izy amin'ny alalan'izao andalatsoratra masina 2 izao, izay novakiana teo, ary mametra-panontaniana hoe iza no miaino? Iza no miaino? Iza no miaino? Raha jerevantsika ny fiainantsika amin'ny ankapobeny dia toa rotoroto, hazakazaka, toa fahazarana fotsiny amin'ny lafiny rehetra, ary dia miteraka zavatra maro samihafa izany hazakazaka sy rotoroto, ary ataontsika hoe rotina fotsiny eo amin'ny fiainantsika, na amin'ny lafiny ara-panahy izany, na amin'ny lafiny ara-tsaina izany, na amin'ny lafiny ara-batana izany, dia toa ny mandeha fotsiny tahaka ny rano mikoriana eo amin'ny robinet. Androany ny tompo dia mametra-panontaniana amiko sy aminao hoe iza no miaino? Reraka amin'ny fiainana sy ny adim-piainana, ary adim-panahy sy ny adi-tsaina ve ianao? Hoy Jesosy Kristy Tompo amin'ity andro anio ity. Mampatanjaka ny reraka izy, ary izay kely hery dia omeny hery be. Izany no voasoratra ao amin'ny bokin'i Isaia 5:7-20. Diso fanantenana sy mamohy fo ve ianao, ary tena kivy? Hoy Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitry ny fanantenana ane ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra, amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Voasoratra izany ao amin'ny bokin'ny Romanina 15:17. Mahatsiaro ho irery ianao, ary navelan'ny olona ho irery? Hoy Jesosy Kristy Tompo.
rain'ny kamboty sy mpanome rariny mpitondra ten'Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Andriamanitra mampitoetra ao an-trano izay irery tena, mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana izy. Voasoratra any amin'ny bokin'ny Salamo 120, 15 sy ny 9 tapany voalohany. Mahatsiaro mitoetra amin'ny aizina ve ianao? Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraikana na hoe, izao ny fahazavana izao tontolo izao, izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavana aina. Ao amin'ny filazantsarany Mateo izany 5:12. Mieritreritra amin'ny fahafatesana ve ianao? Hoy Jesosy Kristy Tompo, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Amen. Filazantsarany Jaona 10:10 ka hatramin'ny 12. Tsarovy ary fa tianao Andriamanitra. Sarobidy sady tokana eo imasony isika tsirairay avy. Mahafantatra amin'ny atsipirian'ny momba antsika izy. Ary izay no nanomezany an' Jesosy Kristy Tompo zanan'ilay tokana mba hanadio anao, mba hanadio ahy, mba hanadio antsika rehetra ka hahatonga antsika ho sambatra amin'ny fanatrehany. Mba ho fanadiovana ny fahotantsika sy ho famelana ny helokontsika no nandatsahan'i Jesosy ny rano teo ambony hazo fijaliana. Resy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty izy. Velona mandrakizay ka manome antsika maimai-poana izany fiainana izany ho an'izay rehetra mino azy. Ary izay no amafisiny araka ny ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:20. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay maniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hoe lohana fa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Amen. Anio ary, anio dia ny anio, te hanome fiainana sy te hampisy antony ny fisinao sy ny fahavelomanao, te hampisy dikany sy lanjany eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Vakio ny teniny, ankatoavy ny sitrapony, tanterao izay lazainy, ataovy ny asany amin'ny lafiny rehetra, dia ho hitanao ny vokatsoa avy amin'izany. Mbola mametra-panontaniana amintsika ny Tompo hoe, iza no miaino? Iza no miaino? Enitsika va ny fahatsim-panahy izay nambaran'ny Tompo antsika tamin'ity maraina ity. Ho azy ny voninahitra, isika kosa hanongilana ny sofintsika ka hamaly hoe, mitenena mandrakariva Jehova ho fa voninkiana anao izay mpanomponao. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry tomponay sy mpanjakanay. Misaotra anao izay amin'ity maraina ity satria mametra-panontaniana aminay ianao hoe, iza no miaino? Iza no miaino? Ary dia voavalinao avokoa Jesosy ny fanontaniana rehetra izay mety apetraka ety anatin'ny fonay. Santionany ihany ireny kanefa fantatray tsara sy mazava tsara fa fantatrao avokoa, voavakinao avokoa izay karazam-panontaniana mipetraka ao anatin'ny sainay sy mipetraka ao anatin'ny fonay. Jesosy malalo, misaotra anao satria mamaly ny fanontanianay mandrakariva ianao. Kanefa ianao tamin'ity maraina ity dia mametra-panontaniana aminay hoe, iza no iaino? Iza no miaino? Matoa mipetraka aminay izany fanontaniana izany dia fantatrao fa tsy mahay miaino anao zahay. Na dia miaino fotsiny izay fa saritsary-piainona no ataonay fa ny teninao rehetra izay renesinay sy ny afatrao ary mianatrao dia tsisy milatsaka aty anatin'ny fonay, tsy tafatoetra ao anatinay fa dia mandalo fotsiny izany rehetrarehetra izany. Ary tsy misy iainanay aza fa dia
falifaly fotsiny izay miaino zany teninao zany, ka rehefa azonay ny vahaolana, azonay ny valim-bavaka dia adinonay avokoa izay teny rehetra na mba afantarinao anay tsiraray avy. Jesosy malalo, mamindrafo, mamela heloka. Avaozy zahay ka tena anaiky marina amin'ny fanavaozana ny saina, amin'ny fanavaozana ny fanahy, amin'ny fanavaozana ny fo, mba haizanay miaino ny teninao sy ny sitraponao manomboka amin'ity andro anio ity, ka hanongilananay ny sofinay hiaino ilay mpiandry tsara, ka haizanay mandray ny teninao. De ho mpiaino pakatoy zahay fa tsy mpiaino mpanadino, ho mpiaino amin'ny hafatra tsara zahay fa tsy ho mpiaino amin'ny zavatra ratsy, ka tsy mahasoa ny fanahinay sy ny fiainanay. Jesosy malalo, mitenena aminay mandrakariva fa voninkainanao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ilay mpiandry tsara no hanaovanay sy hangatanay izany vavaka izany. De forao sy diovy amin'ny alalan'ny fananao masina ara Jesosy eo ny sofinay, ary dia ampidiro amin'ny sofinay tsiraray avy mihitsy ny ratsan-tananao mba hanala izay tsentsitsetsina rehetra sy izay boseratra rehetra anatin'ny sofinay ka tsy azahoanay miaino ny hafatrao sy tsy azahoanay mitahiry ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, lay mpanokatra ny sofinay tsiraray avy mpanaradianao no angatanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen.